ny antom-pisian'ny faritra arovana dia ny fiarovana ireo ala na toerana na karazam-biby sy zava-maniry mampiavaka toerana iray sy zava-dehibe ho an'ny mponina ao aminy. Maro ny olona hatrehan'ireo faritra arovana ireo ka mampanansarotra ny fihazonana sy ny fitantanana azy. Lazainy zareo fa manampatsotro azy zany zahay. Fomba le mahazatra an'ilay olona ty zany le mitavy dia avy eo dorana dia ambolena vary. Fa any amin'ny commune hafa izy miditra ato amin'ny faritra arovana dia minitsy malala zany izy fisian'ny faritra arovana sy ny lalàna feno faritra arovana. Zareo efa tafalasaka ao anatin'ny fahantrana, misy ny olona tonga manangona ny vokatra ny fitrandrahana sy ara-dalàna izay ataony dia lasa tafiditra lalina zareo amin'izay sy fanarahan-dalàna izay. Misy memikafy satria ma le parc ma zany mavela sy maro be le parc dia renireo arova zany ao dia iny vao meka renireo zany da mikafy da misy toroandreo le anaty parc. Saika hitovizana ny tsindry azolena mahazo ireny faritra arovana ireny. Fa matetika indrindra dia ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany an-tsokosoko ary ny tsy fandriam-pahalemana vokatry ny asan-dahalo. Hanafenany diany zany dia manao an'igny doro-tanety iny. Zay ihany no tena objectifany zany satria rehefa miditra ato anaty parka izy en sécurité izy satria ny toerana ato zany matetika inaccessible daholo. Fokon'olona tompon'omby aty koa ny malahelo fa dia andorany aleo doranany io parka io fa efenany dahalo. Ankoatra ny asan-dahalo na malaso dia maro koa mpiomby mandoro-tanety ahazona ahitra maitso malefaka ho an'ny ombiny. Ny zava-misy matetika nefa dia tsy voafeny afo. Izay zavatra zay zany anisan'ny tena grave be satria le ala zany maina. Ka izay andalovan'ny afo tonga dia maty zay. Tsy mipody tsara fa amin'ny folo taona, roapolo taona koa vonverina le ala. Mena ny isan'ny varika satria dia misy ny fihazana azy ireny atao sakafo na amidy. Ny varika izay biby manana ny asiny eto Madagasikara satria mifamatotra amin'ny kolontsaina, manintona mpizahatany tokoa, ho zary angano tantaraina amin'ny taranaka sisa ny visiny raha sanatria lany tamingana. Manampitrotraka izany koa ny faharatsian'ny lalana, ny fahatran'ny olona manodidina, fahalaviran'ireo mpitandro filaminana afaka manao fahamitorana sy ny fanasaziana, ny kolikoly. Ny anjaranay zany efa mba manao zay ny resaka hoe fiarovana le tontolo iainana, manao projet de développement kely fa ny olana zany dia le lalana mankaty sy le fandriam-pahalemana dia zay ny olana ho an'le mpizahatany tsy tonga aty zany. Raha voavaha zany ny resaka insécurité io dia foana ho azy zany le afo avy amin'ny dahalo zany. Misy fiantraikanao anatiny amin'ny fiarovana an'ilay ala raha tsy tsara zany tsy mety tsara le fiainan'ilay olona satria iverinao ihany le olona napotika raha avy eo dia ohatrany hoe tsisy dikany zany le niarovana an'ilay izy. Dia raha misy ny tetika asa afaka mety hampidibola hafa ho an'ireo olona ireo zany dia izay no tena tokony hangatahana hanohanana an'le fanentanana izay natao. Izany hoe fanentanana fa arahana fanaovana tetika asa fampandrosoana ifampiresahana indray amin'ireo olona ireo mba hiova fomba fanao. Miankina amin'ny sehatra maro ny vahaolana ary mila samy maka ny andraiky ny sehatra tsirairay. Toany ny faritra arovana ampitosika amin'ny mpitantana azy. Faritra arovana an-tanety, loha ranon'aina, tsy avelanay ho lasa angano.